eto dia milaza mikasika anareo mpanahy politika ireo ary ty dia tiako hampahafantatry anareo vahoaka mikasika an'ireto mpanahy politika reto. Zaho zany nandiniky hoe iza marina tena namotika ny Madagasikara, nampahatra ny Madagasikara rehefa nataoko ny fikarohana dia nareo mpanao politika ka izay tena namotika ny Madagasikara. Zany hoe nareo mpanao politika mihitsy nampiasain'ny satana devoly, nareo zany nampiasain'ny devoly namotika izao firenena zao. Zaho manokana dia milaza aminareo vahoaka, raha mbola mpanao politika ihany mitondra ny Madagasikara, vita ny tantaratsika, vita tsika ary ho rava tanteraka izao firenena zao, ho lafo Madagasikara. Satria ireo mpanao politika ireo foana nametika izao firenena zao hatramin'izay, nampahatra ny Madagasikara, mivarotsy tanindrazana. Mpanao politika daholo natonga raha mandrika, natonga fatifaty olona hatramin'izay reny. Firy olo maty nareo mpanao politika izay, natonga aretina peste reny, mahatonga aretina sida reny, mahatonga kolera, karazana aretina jiabijiaby tazomoka sy nareo mpanao politika tambadikiny reny. Nareo le manaparitaka aretina, dia avy nareo koa manome fanafody anasitranana ny olona. Zany hoe raha tena nitsorona zany hoe inareo mpanao politika zany tena namotika firenena. Ka eto dia magnentana anareo vahoaka, aza mifidy mpanao politika tsony tsika manomboka eto. Na iza mpanao politika hilatsaka filoham-pirenena eo, aza fidina ary aza manaiky hifidy azy, fa reo dia tena devoly ny ambadikin'ireo. Tena tsoroko amin'ireo tena marina, devoly ny ambadikin'ireo, tena ampiasain'ny satana reo hamotika izao firenena zao. Ary zaho koa dia miangavy anareo mpanao politika, tena milelaka ny fanadianareo mpanao politika aho, mijanona anareo, avelaonareo Jesosy hitondra ny Madagasikara. Aza mifaninaninana tsony nareo mpanao politika fa mipetraha nareo. Nareo ny tsy raha hamonjy vahoaka zany tanjonareo fa nareo zista hangalatra, nareo zista hameno kibo, nareo hameno pôsinareo. Raha vola tadiavinareo, tsy mampaneno anakay fa andaotsika hanao fagnarana, hanao taratasy zao sy anao, homena vola ianao, manatonahy ianao dia tonono zay vola tadiavinao, fa tsy mampaneno ahy manome volanao, ianao tsy milatsaky tsony. Fa hamotiky nareo, raha vola ihany tadiavinao hatonga anao esisika hilatsaka filoham-pirenena, aleo zao manome volanao. Sady atofanay koa ny fiainany zanakao sy ny vady aman-janakao, mipetrahanao fa aza milatsaka filoham-pirenena tsony. Satria nareo tena mpamotika. Fa manahaka anakah, zaho tsy resaka vola ny tadiaviko, tsy resaka voninahitra ny tadiaviko. Ary zao ne tsy hoe hilatsaka filoham-pirenena zao dia tady voninahitra, tsy izay mihitsy raha ilaiko. Fa tena diako zao irak'Andriamanitra aho hagnafaka ny vahoaka. Iraka Jesosy aho hametraka ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara, dia ny fanjakam-pisorona, vahaolana ho an'ny firenena, vahaolana ho an'ny Madagasikara, hanafahana ny Madagasikara. Ka zaho dia miangavy anareo mpanao politika, aza milatsaky tsony. Ary nareo vahoaka koa, entaniko nareo vahoaka, aza mifidy tsony, aza mifidy an'ireny fa reny tena ampiasain'ny devoly. Tena sere zany, tena lazaiko aminareo fa tena ampiasain'ny devoly reo. Afiry raha ny potepotezareo tamin'ny firenentsika teny. So ihany fa tonga moniraka Jesosy hagnavitra ny vahoaka zaho, tena hamonjy ny firenena zaho, fidio marika tatanazy voalohan'ny Madagasikara. Fa rehefa lany eo, ho hitanao ny famirapiratana, ho lasa paradisy an-tany, ho lasa paradisy ny Madagasikara. Ary raha tsy tanteraka zany, da baoloko ty. Zao nge tena mianina mihitsy ary zao tena vonona manao fanarahana ny vahoaka mihitsy. Zay mahafa anakah, zaho tena manao fanekena mihitsy hoe andao manao fanekena, azotsika atao taratasy mihitsy zany, hoe maneky marina zaho. Fa raha zaho lany filoham-pirenena ka tsy tanteraka raha nyteneniko jiaby, tampana loko, lentana zaho, eo Mahamasina eo zany lentana eo za tapahana eo lohako hitan'ny vahoaka hoe nanao propagandy niteniteny izy tamin'izay fotoana zay nefa tsy nitanteraka raha teneny dia tapahana amin'izay lohanazy. Fa zaho tena manao fanekena, fa zaho tsy tahaka ny mpanao politika, satria zaho tsy raha mpanao politika. Zaho tsy manao politika, tsy politika ny anakah, fa irak'Andriamanitra hanavitra ny Madagasikara. Irak'Andriamanitra hanavitra ny Madagasikara, hanafaka vahoaka, hanafaka ny firenena, hampamirapiratra ny Madagasikara, hamonjy ny firenena zao. Raha ny zanaka no hanafaka ny Madagasikara, ho afaka ny Madagasikara. Pianao Jesosy, fidio marika tatandraza, fidio raha lany ao, ho afaka tsika. Sotra nagnaraka zay fanao.